manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ampiraviravona lehibe no iarabanantsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity izay inarantsika boky vaovao indray amin'ity herinandro ity dia boky ny Samoela voalohany vitiny ny boky ny rota izay azo lazaina hoe vitsivitsy ihany no toko sy andininy tao anatin'izay boky izay nefa naresantsika zava-dehibe tokoa ary hiditra ny boky ny Samoela voalohany indray tsika amin'izao fotoan'izao izay inona maromarina fa sady hampahery anao nampatanjaka ny finoanao misy amintsika reto amin'izao fotoan'izao efa natao délivrance ianao, efa nanao alim-bavaka ianao, efa nifahadianina ianao dia mbola miandry valim-bavaka hatramin'izao. Ngamba ny tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao ary misaotra an'Andriamanitra hianatra ny boky ny Samoela voalohany ity tsika ary ao anatin'izao fianaranao izao tenin'Andriamanitra izao dia aray tenin'Andriamanitra vaovao ianao, isy famangin'Andriamanitra anao manokana amin'ny alalan'ny teny dia isy zavatra ho ataon'Andriamanitra satria Andriamanitra zany rehefa hanao zavatra tsy mieritreritra fotsiny izy fa rehefa nanao ny lanitra sy ny tany izy dia miteny izy ary tao ambadik'izay teny izay dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra ao ambadik'izao tenin'Andriamanitra ianarantsika izao dia miomany ianao manana finoana fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Miarabanao paster. Manona fiadanao tomponao paster Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompoko. Andao hivavaka arsika amin'izao fotoan'izao ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo. Raha eo dia misaotra anao zay satria afaka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray izao voalazan'ny teninao manao hoe raha fantatrareo marina dia ny marina manafaka anareo tsy mandevo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho anay ny zavatra rehetra, ny fahasoavana rehetra, ny fitahiana rehetra izay ilainay amin'izao fiainana izao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny teninao no andraisanay valim-bavaka fanafahana. Raha misy olona Jesosy amin'izao fotoana izao miandry valim-bavaka izy na dia teny iray monja azy mba voaraina anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia isy fitraikany lehibe any amin'ny izany teny izany. Koa dia manamasinanay amin'ny famarinana, teninao amin'ny famarinana azavao ny sainay tario zay hoe tolotsainy zay ampianaranay marina rehetra amin'ity fotoan'androany ity. Ho tahina manokana amin'ny fandrenesanay ny teninao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky teny ary ny tenako paster Samoela voalohany ny nahaterahan'ny Samoela sy ny nanolorana azy ho an'i Jehova. Ary nisy lehilahy Eframita anankiray tany Ramataima Sofima ainy amin'ny tany avoanan'ny Efraima, Elikana no anarany, zanaky Jeroama, zanaky Elio, zanaky To, zanaky Zofa. Ary nampirafy izy, Ana no anaran'ny vadiny anankiray, ary Penina no anaran'ny anankiray, ary Penina nananjanaka fa Ana kosa tsy mba nanana. Ary raha lehilahy niakatra isan-taona niala tany amin'ny tanànany hivavaka sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova, tompo maro tao silo, ary tao izy mirahalahy zanakely dia ho finisy Finiasa kisoron'i Jehova. Ary tamin'ny andro namonoan'ny Elikana zavatra atao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy Penina vadiny sy ny zanalahy ary ny zanany vavy rehetra. Fa Ana kosa nomeny anjara androa satria izy no tiny nefa nataon'i Jehova momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalailao azy mafy noho nanaovan'i Jehova azy momba. Ary izany no fanaon'ny Elikana isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehova ihana, ary izany koa no nanorosorenany rafiny azy ka nitomany izy sady tsy nety ninakanina.
faelakana vadiny nanao taminy hoe riana nahoana no mitomany ianao ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao ary nahoana no mahaelaelo fo ianao tsy tsara lavitra aminao mihoatra no zanaka folo miralava aho ary rehefa ninana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana ihana ary elompisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolambaravarany tempolin'i Jehova ary ihana dia nalahelo fanahy indrindra sady nitomany dia nitomany ka nivavaka tamin'i Jehova ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova tompo maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka tsiaro ahy ary tsy hanadiny ankizy vavinao hanome zazalahy dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasehkareza ny lohany ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehova izy dia nodiniany ely ny vavany fa ny teny anakapohana ka ny molony ihany no nietsiketsika fa ny feony tsy re akoroka dia nataony ely fa mamo izy dia hoy ely taminy mandra-pahoviana no mamo ianao esory aminao ny divainao dia namaly ihana ka nanao hoe tsy atomboka vehivavy malahelo fanahy aho fa tsy misolo divaina atao ka tsy akory fa mamoaka ny atao-poko eo anatrehan'i Jehova aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao fa ny abeny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny dia namaly ely ka nanao hoe mandehana soma tsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao anie izay angatanao taminy ary hoy izy aoka hita fiteo masinao ny ankizy vavinao dia lasa nandeha raha vehivavy ary ninana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova sady dia lasa nody ka tonga tany an-trano ny tandrama ary Elikana nahalala ny anavadiny ary Jehova nahatsiaro azy ary tamin'ny fahatanterahan'ny andro dia nanananaka ihana ka nitera-da ary ny anarany nataony hoe Samoela fa hoy izy tamin'i Jehova no nangatahako azy ary raha lehilahy Elikana sy ny ankona ndrehetra niakatra amony zavatra mba hanaterany fanatitra fanaoisa-taona ho an'i Jehova sy ny fanalam-boadiny fa ana kosa tsy mba niakatra fa hoy izy tamin'ny vadiny aoka aloha mandra-panotony zaza fa amin'izay aho vao hiakatra amin'izay aho vao hitondra azy iseho anatrehan'i Jehova ka hitoetra ao mandrakizay izy ary hoy Elikana vadiny taminy atao very zay tianao mitoera ihany mandra-panotonao azy ary fain Jehova neny teniny dia nitoetra raha vehivavy ka nampinono ny zanany mandra-panotony azy ary noho ny efa maoti ny zaza vo nentiny niakatra niaraka taminy izy mba mivatotromba telo sy koba efa sy divay retavoara ka nentiny ao an-trano Jehova tao silo izy ary mbola kely ny zaza dia novonony ny vatotromba ray ary nentiny ho ao amin'ny ely ny zaza ary hoy ihany tompoko raha velona koa ny hainao tompoko izao ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehova ary niaza hoko ity zazalahy ty nivavahako dia nomeny Jehova izy ny angatahako taminy ho atolotra ho an'i Jehova kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy dia nivavaka tamin'i Jehova izy pasteur. Ia zava-dehibe pasteur izay tantara no vakinao teo zay tantarany nahaterahan'ny Samoela mpaminany Samoela lay anisan'ny mpaminany anisan'ny goavana indrindra atao anatin'ny Baiboly satria mpanjaka anankirobe zao no nosorany dia i Saoly mpanjaka ray dia Davida mpanjaka iray i Samoela no nanositra n'ireo mpanjaka anankiroa eo zany hoe lehilahy anisan'ny loharano izy lehilahy anisan'ny manana antso manokana avy amin'Andriamanitra satria goavana be pasteur zany hoe enao no manositra mpanjaka ary amin'ny alalan'ny teninao no mahatonga ny olona ho lasa mpanjaka azanao amin'ny alalan'ny teny aloka ny vavanao no mahatonga ny olona io ho lasa mpanjaka goavana lavitra noho ny mpanjaka zany
goavana lavitra ny mpanjaka zany tena jerenao tsara i Davida ny mpiandrombo ny asany fa saingy tamin'ny alalan'ny tenina lokony vavany Samoela no nalasa mpanjaka azy ary izay zavatra no tenen'ny Samoela izay tsy azon'izaniza sakanana mihitsy ary tsy azon'izaniza no sakanana mihitsy fa tsy maintsy tanteraka izay rehetrarehetra no tenen'ny Samoela dia no tanteraka daholo rehefa niteny izy tamin'ny Saoly mpanjaka hoe ianao no lasa mpanjakan'i Israely tanteraka izay fa rehefa niteny ndray izy manao hoe ho alamy Jehova aminao ny fanjakana dia omeny lehilahy tsara lavitra noho ianao tanteraka izay tsy voasakana mihitsy zany ny zavatra niteneny ny Samoela fa zay niteneny dia tanteraka pastora Andrenirina Alvarez i Samoela ny mahaliana ity tantara anio ty zany pasteur dia hoe ahoana ny fomba nahaterahany ty lehilahy goavany ty ny fomba nahaterahany ny fomba nahatongavany ty tambonin'ny tany ity lehilahy goavana atao hoe Samoela mpaminany sady mpisoron'Andriamanitra ity melohan'izay dia ampafantatra kely zany ny fotoana amin'ny sabotsy avy zao pasteur izay fotoana mbola veriko ihany hoe tsy taomana olona fotsiny tsy taomana olona fotsiny fa tena hoe fotoana somary miavaka satria iantsona ny fanatrehan'Andriamanitra iantsona ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny mampiavaka n'ity fotoana ity pasteur dia tsotra be misy fotoantsika teto nanentana ny olona foana ho tonga mba hositranina nanentana olona foantsika teto hatramin'izay ho tonga mba ho tapahana ozona handray fahagagana handray fahasoavana fa amin'ity indray mandeha ity dia tsy mitona amin'ny olona tsika ho amin'izany loha hevitra zany fa ny zavatra mampiavaka n'izy ity dia no hoe zana ho alamina avokoa ny programa rehetra hifantoka misimisy kokoa ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ratsoriko dia hoe ny programa nataontsika nandritry ny taona vitsivitsy volana maromaro dia programa ho an'ny olona hoe tongavy ianao fa hanasitrana anao ny tompo tongavy ianao fa hanao délivrance anao zay tongavy ianao fa isan'izao programa ho an'ny olona fa ity programa indray mandeha mandritry ny volana jolay iray manontolo ity dia tsy programa ho an'ny olona fa ho an'Andriamanitra zany hoe tsy mitady ny fombotsika hitomana olona na hanasitranana an'le olona fa mitady fombotsika hidina ny fanatrehan'Andriamanitra misimisy kokoa hidina ny herin'ny fahamasinan'Andriamanitra misimisy kokoa izay no zavatra kendreny zany hoe mitsofoka amina fahamatorana ara-panahy misimisy kokoa pasteur Alvarez mandritry ny efatra sabotsy no ianaratsika ary idiratsika mihitsy tsy hoe hianatra fotsiny tsika pasteur fa tena hoe hitady ny fomba atonga ny fanatrehan'Andriamanitra hahery vaika ao anatina fotoam-bavaka fotoana natokana ho an'Andriamanitra zay le izy raha iverina amin'izay ny tantaran'ny Samoela pasteur dia ny mahavariana amin'ny fiasan'Andriamanitra iray manontolo fiasan'Andriamanitra iray manontolo pasteur anaty Baiboly eo dia rehefa nangana olona kiray goavan'Andriamanitra olona kiray goavana dia mivoaka amina zavatra tsy goavana azanao amina zavatra kely Andriamanitra zany rehefa hanao zavatra lehibe dia tsy mamoaka olona ao anatina ino izy ity ohatra hoe fiarahamonina ngezabe tsy mamoaka olona ao anatina niveau de vie ohatra na tsy fantatra hoe ngezabe ohatra zany hoe saranga ny olona ngezabe fa amina saranga kely jerefa nge ohatra hoe naterahan'i Jesosy ao tao Betlehem dia jerefa tsara filazam-baiboly azy hoe Betlehem isan'ny kely indrindra ina tsara moa izy filazan'izy io amin'ny ilay tanàna kely dia tao amin'ny tranon'omby
taotran'omby jerenao zany fomba nivoan Jesosy tsy mba hoe tany amina maternité tsy mba tany amina kliniky fa Andriamanitra rehefa moka olona ngeza be dia adiny amina zavatra tsy azonao eritseretina mihitsy izy zao rehefa amoaka ny Davida mpanjaka de Davida mpanjaka de tsy mbo nieritseretina hoe le zokony Davida le ngeza be reny le Eliaba olona miaramila ranjanana no mahavarina le kely indrindra tariny natsangany ho latsa mpanjaka i Samson tadiditsika tsara ny tantaran'ny Samson pasteur Alvarez i Samson le anisan'ilay lehilahy anankiray tena atao hoe namonjy ny Israely nampijalin'ny Filistine ny zanak'Israely andrisiny taona maro fa i Samson no namonjy azy de jereo ny tantaran'ny Samson fa vehivavy momba ihany koa no niteraka azy vehivavy momba zany hoe vehivavy tsisy ilana azy vehivavy na ilikilika tamin'ny fiarahamonina nitondron'olona molotra olona tsinotsinona fa niteraka ny Samson jerevony tantaran'ireo olona maro be ao anatin'ny Baiboly ohatra hoe tantaran'ny Jakoba zao ohatra i Jakoba lay atao hoe Israely Jakoba i Rebeka ny reniny jerevony tantaran'ny Rebeka fa i Rebeka koa momba tena mahavarina ny fiasan'Andriamanitra raha vao amoaka olona ngeza be Andriamanitra de miainga ao amina toerana tsy de manahoana jerevo nananganany amin'ny Petera zany lehibe any apôstôly masinda Pierre ozy izy ny katolika ary Petera zany anisan'ny malaza indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny resaka kristianisme amin'ny resaka Kristy fivavahana kristianina izy no anisan'ny lehilahy malaza tompoko la Petera malaza indrindra malaza no ny filohan'ny fiangonana be da be reo malaza no ry Biligram malaza no ry prophète Tibijosoa malaza no ry Renard Bonquet malaza no ry izy ty le Benin malaza no ry pasteur Chris zany Petera zany tady dio taizany ny voany mpanarato tena mahavarina ny fiasan'ny Jesosy raha vao manangana olona izy ka anangana olona ngeza be ary zany Samoela zao mpaminany eto mpaminany sady mpisolo ny faniteneniko teo hoe i Samoela no namoaka ny Saoly mpanjaka nanositra ny Saoly mpanjaka nanositra ny Davida mpanjaka jerevony nge pasteur vehivavy momba koa momba ihany koa iana reniny Samoela no namoaka ny Samoela ohatranay zany moa pasteur ohatranay de nitsiponina teny Andravoangy nitsiponina tena anaty fotaka tao anaty fahantrano ary marina ny tsika tsy manana zany diplôme amin'ny théologie zany tsy manana zany tsy manana tsy raha zay resaka diplôme ka ilahatra am'ireo le pasteur lehibe reo tsika tsy afaka milahatra an'ireo tsika azao pasteur tsy manana ninina tadidiko tsara vao nanomboka ny vavaka zay olona tao anatina fahantrana lalina nanomboka mivavaka tamin'ny 1983 de za zao no mivoary boanjo erakanala Andravoangy ambody voniny mivoary boanjo amina vilia kely fa mahavarina raha vao misidy olona Andriamanitra de tena miainga amina olona tsinotsinona foana io no tiako atongavana mijery ianao mijery an'ity fandarana ty tena mety ao anatiny zay le toerana olona tsinotsinona zay ianao olona tsisy valeurany olona tsisy vidiny olona fanambaniny olona fanondron'olona molotra fa tady dio ny olona afaka manambany anao daholy fa Andriamanitra tsy manambany anao zany ny olona manambola no afaka manao tsinotsinona anao afaka manambany anao fa Andriamanitra manangana olona ambany ho lasa olona ambony so tsara ny tenin'ny pasteur any amin'ny Korintiana hoe ny adala n'izao tontolo zao izy no ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry ka raha ianao anisan'le mpino mampalahelo kristiana mampalahelo olona fanaon'ny olona tsinotsinona tsy manana diplôma tady dio fa Andriamanitra rehefa manangana olona de tsy ny olona ambony efa ambony no atsangany na olona mivoaka tao amin'ny olona ambony na ny olona ambony firazanana no atsangany fa mandrakariva ary amin'le farany ambany ozy izy ny olona le foza reny foza ozy izy ny fiantson'ny olona azy reny matetika no olona atsangan'ny olona ho lasa olona goavana le fanao tsinotsinona le tsy de misy vidiny le tsy de misy valeurany mpivarotra ronono ohatr'zany ohatra azon'Andriamanitra atsangana dolotolo zany rehetrarehetra zany pasteur ka tsy haiko eo no mijery n'ity fandarana ity
Andriamanitra mahay manangana anao eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ny mahatsinotsinona anao, eo aminao tsisy valeur, tsisy diplôma, tsisy nininina. Zay zao nge pastera de tsy napozina ho lasa pastera zany tsy napozina mbo tonga amin'ny hoe mba hiteny amin'ny tele ohatra hoe sara tsy azo eritseretana zany raha nytoerana nisy anay zany hoe mba mahazo micro ohatra tsisy olona nieritseritra an'zany azonao hoe hitondra fiangonana ianao rena kely de mba hisy olona mba iaino anao tsisy nieritseritra an'zany tany amin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa tsy azo nieritseretana izany fa saingizao eo amin'le tsy hainy olona ieritseretinao mihitsy Andriamanitra nefa nieritseritra azy. Zay no ampaherezako andreto raha lasana bavy fandarandrato na pasteur ianao na olona tsotra ianao na pino tsotra ianao na bavaka tsotra ianao ka ianao le fanambanimbanin'ny olona fanao ny tevatevain'ny fianakaviana enjehan'ny olona amin'ny fivavahana haratsin'ny olona amin'ny fivavahana ataon'ny olona tsisy dikany fivavahanao ianao io ilay olona mbany io no atsangan'Andriamanitra tsoelo zany any ampaherezako misy zavatra diso any nge pasteur le fijeren'ny olona any moa zao voizina be mihitsy pasteur voizina be le hoe mila pasteur manana diplôme en théologie manana baka vao tokony pasteur zay diso tsy ato anaty baiboly zany tsy ato anaty baiboly zany hoe manana baka zany vao lasa pasteur tsy ato anaty baiboly zany hoe manana BPC zany matetika aza mety olona tsisy fiaina tsy nianatra akory raha salama marture zany ka nianatra olona tsy de hoe nanana baka ane zany akory ry neny lava zany ka nianatra olona tsy nainan'olotra akory ary neny lava fa Andriamanitra mifidy olona reny le olona nitondra fifoazana avy any sotanana sy reny ka nianatra fa mahavarina reny olona tsy nianatra tsy nahita fianarana reny no atsangan'Andriamanitra ho tonga amina toerana anankiray ka fampaherezana ny teneniko voalohany pasteur ho an'ireo olona mpijery fandarana izay mieritreritra ny tena no tsinotsinona azon'Andriamanitra ho atsangana ianao. Mazava dia mazava zay fampaherezana nomenao teo zay pasteur. Iverina ato amin'ny ty Samoela ty moa zany ny tenako mitipitina kely zavatra mitranga amin'ity tantara ty dia nisy lehilahy mipetraka tany Efraim zany tany amin'ny avonan'ny Efraim nanana vady anankiroa ty lehilahy ty ary ny vady anankiray de tiany kokoa no le anankiray le anankiray tsy tiany kokoa no nagaka fa de niterahany be de be ka zalahy sy zazavavy fa le tiany lasa momba de io tena tiany momba io mivavaka be io raha matoa ianana anarany ary rehefa mivavaka izy de fanaony reto fianakaviany reto isataona satria lavitra moa zany toerana ivavahana ny silo de tonga ry zareo mitondra fanatitra mitondra fanalamboady zay zany mivolaza hoe mitondra fanalamboady isataona de makany amin'ny silo satria any misy fiara fanekena any misy fiangonana tamin'ny zavatra zany sinagoga trano fivavahana de tonga any zareo ndrepany isataona no mba mivavaka de rehefa tonga any de zay foana zany le rythme de rehefa ela de zao moa voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe tokony anana faharetana ianareo rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana na de tsy nahazo valimavaka ary iana pasteur dia zavatra mba iriny moa de mba azo taranaka azo zanaka de Andriamanitra rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho hitanareo andeha sy hitady ahy ianareo de ho hitanareo rakatsay ianareo amin'ny fonareo rehetra ity vehivavy anankiray rafaviny ty rehefa miakatra any amin'ity toerana atao hoe silo ty de ny anorosory anao teny marary andrangitra ny esoeso hoe jereo anao ty mivavaka be jereo ty pozinao masina be anao nefa aiza akory zay valim-bavaka azonao eo za zao tsisy de mivavaka akory manao kototo nefa jereo ty mifiry ny zanako za mahazo arena be ohatra metimety any fiainako na de tsy ty mivavaka fa nefa jereo ty pozinao ty manorosory mandrangitra ary blâmer m'insulter tena mampitehiteny hoe za tsy hivavaka tsondrakara zany zavatra mitranga fa tsy zay zavatra nataony ihany pasteur fa mbola nitoy foana nitoy tady an'Andriamanitra ary ndray andro de nisy fionana mahagaga tamin'Andriamanitra pasteur nisy fionana mahagaga satria ny olona rehetra efa lasa daholy fa lasa nody daholy fa le vehivavy ty mbola nitady any tompo tao hoe za tsy manaiky mihitsy androany raha tsy mahazo valim-bavaka nisy fionana mahagaga ohatra zany koa pasteur ao anaty baiboly eo hoe ndray andro Jakoba rehefa tao anatina problème be
de niona tamin'ilay anjelony jevatany tendrombohitra tamin'ny andro alina tao anatina problème be hoe nrahalahy ny tsaloha mitondra miaramila sabatra mono azy izy nefa miaraka mivady amanjany ny ankizy madinika ataorina nefa labana sy ny miaramilana koa mono azy latsaka ampovoany jakoba tamin'izay fotoana zay ary de niona tamin'ilay anjelin'andriamanitra izy tamin'izay fotoana zay de rehefa taorina zay feonan'izay a de tsy nanaiky jakoba hoe tsy miala atao raha tsy tahin'andriamanitra nisy teny mivoaka atao paster ary zay teny zay ny raisiny jakoba ary tao mbadika zay teny zay a niovany zavatra rehetra nisy zavatra ohatra zay koa paster atao nisy nahazo fandraisana be zany izy taorina zay lasa lama fiainana tavavoaka mpandresy izy nisy adina trian'ny abrahama koa tamin'ny ray andro paster i abrahama tsy hitantsozy natao satria le zanadralahny lota izy efa tsy nananjanaka tsy manana havana koatra ny lota izy nefa i lota atao anatina problème be ary amin'ny mahalelan'andriamanitra azy amin'ny mampaminan'andriamanitra azy de zao tsy vita fotsiny hoe mivavaka ho an'ny lota izy fa nandeha navitra ny lota izy ary de avitra lota fa niona tamin'ny lelan'andriamanitra lehibe anankiray izy paster mpanompon'andriamanitra misy fahasoavana io lehilahy io dia mpansady mpanjaka no mpitondra fanjakana no mpitondra fioavana izy rery any zany a no azo lazaina hoe lehilahy niavaka teto ambony tany zanak'andriamanitra no arina tahaka ny zanak'andriamanitra melkizedeka ny anarany tsy nanana tantara-pirazanana tsisy fiandohana tsisy fiavarana fa andriamanitra mihitsy zany izy de nisy teny voaka tamin'io rangahy io hoe nao ndray ry i abrahama dia ho tonga fitahina amin'ny firenena rehetra eto ambony tany ianao ary hitady hitahanao tokoa andriamanitra ary nitarana koa de ahery ty ambony tany tao mbadika zay teny zay paster dia nitoy hatrany ny fahasoavana sy ny fitahina zany hoe tao anatina fiainana mahagaga ray teo fanandrian'ny tompo paster rehefa misy teny mivoaka eo ka hainao misambotra n'izay teny zay de tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao ary tsy aminao fa nitarana koa ianao zao teto paster momba izy fa rehefa tonga tamin'ny trano vivana de niona tamin'ity lehilahin'andriamanitra ty teo le fanatrehan'ny tompo de nanomboka ny teny le lehilahin'andriamanitra hoe omen'andriamanitra anao anie zay angatanao tao ambadika zay teny zay paster de rehefa noditany an-trano izy de izy ny tenin'andriamanitra hoe nahatsiaro azy ny tompo nahatsiaro an'io vehivavy io am'izay ny tompo hatramin'izay ny tompo tsy nahatsiaro an'io vehivavy io fa tamin'ity fotoana anankiray ty a nanomboka nahatsiaro azy ay zany de mivavaka nataontsika ireny paster tsy verimainy reny reny be deabe ohatra ozany hoe vavaka ela be boka tsy nahazo valim-bavaka tsy verimaina ka izy reny paster fa tonga misy fotoana anankiray zay atsiarovan'andriamanitra an'ireny fotoana reny ary de andraisanao valim-bavaka zay tsy ho takatry ny sainao ary tsy nainao ara tsy mino tahaka zany azo an'ity anaty paster na izy ara tsy nino hoe nisy fotoana vanginin'ny tompo am'izay oziny ato amin'ny ten'andriamanitra ke vangintsika le hoe nahatsiaro azy amin'ny andinin'ny fa 7 tapany faharoa tapany farany Samoela voalohany toko voalohany andiny fa 7 tapany farany de zao vakany teny hoe ary Jehova nahatsiaro azy vokatra le fionana tamin'le mpanompon'andriamanitra vokatra le tena voka le mpanompon'andriamanitra rehefa noditany an-trano izy de nahatsiaro azy andriamanitra de namaly vavaka azy de nitoe jazy izy de be voky izy de teraka somatsara tsisy fahasarotana tsy sampona le zaza fa zaza normal tsara araka le teninao teo hoe lehilahy anisan'ny lehilahy goavana indrindra tsy tany Israely ihany paster fa teo amin'ny tantarany zanak'olombelona zany lehilahy Samoela zany goavana be loatra zany lehilahy zany mpaminany lehibe anisan'ny mpaminany be dehibe mihitsy ny zavatra natao zany mpanompon'andriamanitra zany nony fionana no le teny nivoaka teo amin'ny trano fivavahana tamin'le mpanompon'andriamanitra sy no le fanatrehan'andriamanitra tamin'izany toerana zany a de nisy fiatraikany mandraky tiany androany a teo amin'ny tantaran'ity ana ty paster ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay paster zao no voalaza amin'ny baiboly eo iare amin'ny andininy fa angatahako ny mba voakinao paster eo amin'ny andininy fahasivy de mifasivy zao mivakany ary rehefa ninana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana ihana ary elompisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolam-baravarany tempolin'i Jehova ary iana dia ire amin'ny andininy faharoambe folo diny faharoambe folo a ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehova izy dia nodiniany ela ny vavany fa niteny anakapo ana ka ny molony ihany no mihetsiketsika fa ny feony tsy re akory de ireny tena tiako andininy fahatelo eny averany kely paster andiny fahatelo ary raha lehilahy niakatra isa taona niala tao amin'ny tanànany hivavaka sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova tompo maro tao silo ary tao izy mirahalaza anakely dia ofinisy finiasa mpisoron'i Jehova zay io no tena misy zavatra kely tiako tsindrina kely paster le momba n'le fanatrehan'andriamanitra momba n'le hoe fanatrehan'andriamanitra satria iresaka an'izay goavana be manko tsika zao paster ato ato
le hoe ity vehivavy ity zany de momba iana tsy niteraka fa nivadiny kosa dia nalala tsara hoe isa taona de mila tonga any silo ao silo ao zany misy an'ilay toerana misy ny taberna keliny Jehova tao nisy ny fiarany fanekena zany hoe rehefa mivavaka ny olona dia miakatra amin'ny toerana io ao zany misy ny fanatren'Andriamanitra ary eo nisy an'ilay hoe Ely mpisorona ka zanak'Israely rehetrarehetra de miakatra makany ho eo amin'ny fanatren'Andriamanitra io fantatry iana tsara zany iana bavy iana zany ren'ny Samoela hoe fotoana fanararotana eto amin'ity fanatrehan'Andriamanitra goavana ity eto amin'ity fiakarana ho silo ity iantsonan'Andriamanitra ary angatahana amin'Andriamanitra maninona moa pasteur ny hoe azo antoka tsara ny pasteur Alvarez ny hoe ity anna ty nanombady izy zany efa ela izy ny tsy niteraka amataona ny marina izy ny vady voalohany zay vao le vehivavy anankiray io de eritsereta hoe ity vehivavy ty efa niteraka maromaro izy mbola tsy niteraka ihany azo antoka fa ity iana ity efa nivavaka foana tany an-tranony azonao ny antsoan'Andriamanitra foana tany an-trano nivavaka amin'ny toerana rehetra azo nivavana fa tsy namaly vavaka azy mihitsy ny tompo fa ny nahavarina de zao rehefa tonga tao silo izy akazy Andriamanitra halleluja tao silo teo amin'le fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no namalian'Andriamanitra vavaka azy io le tiako tsindrina foana ho pasteur aloha hoe ity programme ho ataotsika indray mandeha ty zany tsy anetanana be olona le anaovana dokam-barotra be reny le tongavy ianao tsy resaka zany izy ty fa ny tena kendrena misy ty de ny fanatrehan'Andriamanitra hidinao ny fanatrehan'Andriamanitra hidinao satria raha vao mihidinao ny fanatrehan'Andriamanitra tetone iana ne tsy hoe netanina be nanaovana publicité hoe ianao momba tongava miakatra ho silo ianao tsy miteraka ianao manana problème amin'ny tranonjaza ianao misy olana ianao manana problème any amin'ny lalanjaza tsisy resaka zany eo fa iana natakatra fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy mitranga halleluja de nanao vavaka anakapo izy de teo izy nipetsipetsona ny vavaka anakapo teo de ny vava fotsiny nietsiketsika de gaga Ely mpisorona mitily azy ery Ely mpisorona de izy Ely mamongamby vehivavy io fa tohatra mietsiketsika fotsiny vavany nefa jerety izy de nitenen'ny Ely mpisorona izy hoe ianao to ohatra ny mandra-paovina ianao nisory toka mamolavo ohatrany io de niteny ny anina manao ny akizy vavinao tsy manao an'izany tsy misory toka tsy misory tovay fa zao manambara ny alaheloko eo anatretin'Andriamanitra manambara ny alaheloko afa tsy misory toka zany de zao ny tenin'ny Ely eo amin'ny andininy fa fita amby folo de namaly Ely ka nanao hoe mandehana soma tsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao any zay nangatano taminy halleluja teny raim-bava monja tsy nila délivrance tsy nila vavaka lava be tsy nila inona tsy nila fametratana teny 5 seconde angam'izany hoe jereko kely ny lera pasteur mandehana soma tsara omen'Andriamanitra anao izy angatahanao 5 seconde marina mandehana soma tsara omen'Andriamanitra anao izy angatahanao zany hoe raha vo eo fanatrehan'Andriamanitra teny raim-bava de manova zavatra be tabe taorinan'io teraka be voka am'izay raha nabavy halleluja za pasteur tena resy latra 100% ary zay natonga namangin'ny tompo ana mihitsy tato ato tsy ny amaron'ny olona raha ndriary malalery tina no ilainao manomboka eto tsy ny amaron'ny vahoaka anatrika fotoam-bavaka fa ny fanatrehan'Andriamanitra no ilainao manomboka eto zany pasteur namangin'Andriamanitra tato ato ary zany mahatonga atsika tsy de nanao publicité firy-tsony tato ato na izy ty hitona olona tongavy anao afaka mitsotra tongavy anao nylojam-ba tonga non ohatrany tsy te anao an'izay tsony ato zava-dehibe amiko fotsiny de hoe anokana fotoanytsika namasinana an'Andriamanitra hitedavana an'Andriamanitra fa rehefa eo fahamasinana an'Andriamanitra eo fanatrehan'Andriamanitra teny raim-bava de zay olona tonga eo hotahin'ny tompo azanao izay olona tonga eo atsapa zavatra goavatra
ka zany na mangin'andriamanitra pasteur tsy naalina mako hatramin'izay de ohatrany hoe ny amaron'ny olona firy ny olona tonga atao be da be ve ny olona amanombotra etotsika tsy mijery an'izany ary tsy manambitamby olona ny am'izany sady tsy manery olona ho am'izany afaka tsy tonga ny olona rehefa tsy teo tonga fa ny zava-dehibe pasteur de ny hoe manokana fotoana ianao atonga ny fanatren'andriamanitra io ny any mahamaika de zao ireo olona nangetaeta hatramin'izay tsy niriko tsara izay nangetaeta hatramin'izay nangetaeta hatramin'izay za tsy mitaonan'ny olona vaovao fa ireo zay nangetaeta hatramin'izay za resy latra pasteur fa ao anatin'ity fanatren'andriamanitra ty izy tantara tsy maintsy miova eo fiainana azanao misy olona mako pasteur zay efa nitolona teo ohatranatrehan'ny tompo ary mahafinaritra atsika zao manomana vavaka fifadikana 3 andro tena za mana tena pasteur fa ahery vaika le fanatren'andriamanitra za io zao avy nitolona mambavaka tena tendrombohatra teny tena eniny fanahiko mihitsy hoe izy kasika andriamanitra goavana ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona ka tsy ny zava-dehibe zany tsy hoe iza no tonga ao iza ny olona ambony ho avy eo zany manko anisan'ny mahalina mpitondra fivavahana maro misy mpitondra fivavahana de linany am'izany hoe mahazo olona mpanakareny mahazo olona ambony tonga mivavaka tao hoe feno 4 ny tokotany feno olona mpanakarena feno olona milliardera mivavaka ao no tsy mikonty zany eo anatren'andriamanitra pasteur tsy mikonty sy isana 4 sisan'ny olona tonga ao zany 0 zany ny olona zany eo anatrehan'ny tompo hoe feno 4 feno olona mihaja feno olona ambony feno olona mpivavaka feno olona manalina nefa andriamanitra tsy ao 0 zany 0 zany pasteur feno olona eraky ny anina tsy ombo ny fiangonana tsy ombo zao za tena nandray fampianarana avy amin'ny tompo marina fa maro olona be eo amitsika ao pasteur fa za nampianarinan'i jesosy tsy nisan'ireo olo reo no mikonty fa ao ve andriamanitra sa tsy ao zany no mikonty pasteur manatrika ve andriamanitra sa tsy manatrika ka nihitako zava-dehibe eto de hoe tsapany hana tsara hoe makao amin'ny fanatren'andriamanitra ary teny 5 sekondra fotsiny teo ambavany ely mpisorona de natonga azo bevoka de niteraka ny Samoela amen nafinaritra moa melohan'ny amaranazy pasteur de le hoe ny voady nataony ty raha matoty koa zay anisan'ny teboka faharoa lakile faharoa natonga an'andriamanitra nampitohy jazazy nanana voady izy hoe raha vo mahazo zazalahy eo a de omeko an'andriamanitra io zazalahy io omeko an'andriamanitra io hanompo an'andriamanitra io zazalahy io raha vo omen'andriamanitra zanakalahy de nitanterahany ana tokoa izy a de tena nomeny iny izy ty nomeny ny an'andriamanitra tokoa le Samoela fa izao no nafinaritra nahazo be da be izy taoarinan'io anaky firy moa izy anaky 5 taoarinany izy tsy niteraka momba teo nitanterahany le voady de avy eo nahazo anaky 5 amboniny izy tateo arina azonao tiako tenena zany hoe eo anisan'ny problème pino anisan'ny problème pino le manao voady nefa tsy mantanteraka de avy eo mikoincé daholo am'izay valim-bavaka rehetra azonao coincé daholo ny ambony valim-bavaka tokony mbola izy valim-bavaka be da be ao ataon'ny tompo amin'ny olona io de tavela satria bareny le voady tsy tanteraka azonao bare tanteraka lasa voasakany le voady nanao voady izy nefa tsy nitanterahany de be da be olo loatra zany tena hoe mangataka amin'ny fahadifiany na manao délivrance tsy mahazo valim-bavaka mihitsy manao mitomany fa tsy mahazo valim-bavaka satria tsotra be pasteur ny atony nisy voady zay efa nataony teo aloha no tanteran'andriamanitra le zavatra nangatahany fa tsy notanterahany le voady nataony de bare daholo ny valim-bavaka rehetra empêché daholo tsisy azonao voasakana daholo satria io zany pasteur tena manakana valim-bavaka io voady tsy tanteraka io fa naniana zay niteneniny omeko an' Jehova ity zanako ty raha vo mahazo azy eo tena nomeny an'andriamanitra tokoa taorinany izy niteraka maro be de hitanao fa tsy hoe nomena an' Jehova koa le izy de nivonona ho faty fa nomena ho an' Jehova de lasa olona goavana zany le zavatra mahafinaritra ao amin'ny tompo pasteur mazava de mazava zay pasteur fa misy zavatra kely manginy tompo anakoho le tiany eto zany iana pasteur rehefa nivavaka dia na tsapy izy hoe zava-dehibe tokoa zany hoe makeo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany
zava-dehibe mihitsy zany ary izy ny fiatsika nataony paster dia hitan'andriamanitra nametraka n'le fotoanao tena ho zava-dehibe izy tsy zavatra totoa mihitsy zany teo anatrehany ihany zany hoe fanatrehan'andriamanitra moa izy le paster anankiray zay izy le paster anankiray zay hoe tahaka ny azavana izy ozy izy tsy mitovy ozy izy ny azavana na de jiro azy misy ozy izy ny kody a misy ny fara misy ny longue portée misy ny anti brouillard samy karazana jiro zao zany misy ny jiro an-trano misy ny veilleuse de tsy samy jiro ny anarany fa tsy mitovy ny azavana de ohatrohatra zay koa le fanatrehan'andriamanitra hoe mety samy misy fanatrehan'andriamanitra amin'ny toerana maro samihafa fa tsy mitovy le azavana zany le tanjaka le izy zay no mahatonga nyity zavatra mitrango ty pasteur zavakely hoe samy andriamanitra ray no atsoina marina ny filazany olo andriamanitra ray ihany ny vavahana ka nahoana moa ny fanenjika marina zany andriamanitra ray daholo ny atsony olo amin'ny toeram-pivavahana fa ity misy ny mahavarina hoe maninona ny misy toeram-pivavahana misy fahagagana hoe tonga de mivavaka eo de misy fibroma mipotsaka vavaka anao de miroana ny devoly de miala vavaka anao hoe ahodina ny kibony olona be voky eo mba hiteraka normal de mihodina ny zaza eo tena mihodina eny eo voaka ny zazakely vavaka anao hoan'ny cancer sitrana misy toerana tsapana hoe misy an'izany vavaka anao hoan'ireny le olona ny loza mba tsy mikorotana tokantrano mivany olana maninona ny misy toeram-pivavahana aretina andoha aza tsy sitrana maninona ny misy toeram-pivavahana misy fahagagana ihany misy fanasitsanana kely satria io tsotra be pasteur le fanazavanao zay miakina am'le fanatrehan'andriamanitra le izy misy fanatrehan'andriamanitra zany mahery vaika kokoa hoe 100% misy fanatrehan'andriamanitra amina mety hoe à 50%, misy fanatrehan'andriamanitra 10%, 20%, misy fanatrehan'andriamanitra 0,001%. de miakina am'le herin'le fanatrehan'andriamanitra le puissance an'le fanatrehan'andriamanitra ny zavatra mety mitrango zany tsy midika hoe ny aniza kory ny ambany de ny aniza ny ambony fa mitantara fotsiny tsika eto fa tsika fotsiny miezaka za zao pasteur hiezaka mahapasteur etyna mba hoe anatratran'zay mba tena hoe fanatrehan'andriamanitra mahery vaika kokoa ao anatina fiangonana tsy midika hoe ny atsika mifaratapony na ny atsika koa farany ambany fa mba hoe tena mitady tsika hoe ahoana ny sidiny fanatrehan'andriamanitra mahery vaika kokoa ao anatina fiangonana ao anatin'ny fiangonana zany arakaraky ny fanatrehan'andriamanitra mahery vaika eo ny fahagagana mitranga eo marina zany arakaraky ny fanatrehan'andriamanitra mahery vaika eo no isidiny olona sitrany eo arakaraky ny fanatrehan'andriamanitra mahery vaika eo no herinina délivrance eo araky le fanazavana nomenao teo karazana lumière fahazavana izy io ka miakana mitanjaky le lumière hoe ao ny sasany 10 watt ao ny 5 watt ao ny 2 watt ao ny mety 1000 watt ao ny 5000 mégawatt mety miakana am'izay ny tanjaky ny matanjaka indrindra amin'ny hazavana zao de ny masoandro de manaraka ny jirojiro kely samy manana de ohatry zay le ka miakina mitanjaky le hazavana na le fanatrehan'ny tompo no zavatra mitrango amin'ny toerana anankiray pasteur Alvarez mazava de mazava zay pasteur fa de faranatsika fa de aloha farananary aloha ivavakytsika de Jesosy eo misaotra betsaka satria de nafinaritra ny fotoana teto nafahanay nianatra indray nampavatarinao nefa ianao rehefa manangana olona de tsy ny olona goavana no atsanganao lasa goavana tsy ny olona efa lehibe no atsanganao lasa lehibe fa mandrakariva manangana olona ho tsinotsinona ianao ho lasa olona goavana manangana olona avy any anatin'ny lavaka sy za anaty fotaka ianao ho lasa olona goavana ary mino fa ho maro an'ireto mpanao mpijery fandarany reto no atsanganao amin'izany toerana izany manomboka eto misy saotra raiko ianao de nampianatra anay koa androan'ny tompo makasika ny ositra ny fanatrehanao hoe rehefa iotry ny fanatrehanao dia misy zavatra mitranga goavana eo iangany tompo tanteraka amin'ny fiangonana rehetra pasteur rehetra pino rehetra ny ho tonga eto Madagasikara ny izany fanatrehanao mahery vaika izany makasitraka raha eo ho tahinao any ny fampianarana sy ny teny zay nambara teo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen zay pasteur no azo nambarandroany fa dia ny tompo hitantsika aminakavy hiatsika n'Andriamanitra tsika amin'ny sabotsy avy izao misivy ora raha silapon'ny tompo veloma pasteur tahin'Andriamanitra tompo veloma tompo manangana fiainana
miaraka amin'ny jesosy kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.